Ato anatin'ity vaovao manaraka ity kosa dia iroso amin'ireo tapatapam-baovaotsika iroso amin'izay avetrany arsika. Gadra sivy tamin'ireo 7 tafatsoka tany amin'ny fonjan'ny Toliara no mbola tafaverina any am-ponja hatramin'izao. Mbola mitohy ny fikarohana ataon'ny mpitandro ny filaminana any toerana. Fantatra izao araka ny fanazavana avy amin'Andriamatoa Serge Idriss, lehibe ny fonjan'ny Toliara ilay tena dodon'ny tarika ny fitsoahana dia izany lehilahy antsoina hoe Souvenira izany. Avy any amin'ny faritra Iorombe no fiavian'ity mpitarika ny voafonjana indositra ity. Efa mananika ny tapabolana izao ny nitrangan'ny vakifonja tany Toliara. Hatreto anefa dia mbola betsaka ireo voafonja tsy voasambotra. Ahina no misy efa tafavoaka ny renivohitra Toliara ny sasany amin'izy ireo. Manamafy izany aya izany ny nahafantarana fefa tany elanelany ny rano Irasius no tratran'ny polisy ny iray tamin'ireo gadra nitsoaka. Olona roa no voasambotra nandritran'izany. Rehefa natao ny fanamarinana dia ny iray tamin'izy ireo ihany no anisan'ireo gadra nitsoaka ny fonja tany Toliara. Araka ny fantatra dia efa naparitaka any mpitandro ny filaminana ny sarin'ireo voafonja nitsoaka izay mbola karohana hatramin'izao mba hanafainganana ny fikarohany. Ny ampy iray indray ny zandaro lava perinasa vokatry ny asan-dahalo Maherivaika. Lavon'ny balan'ny Malaso ny marainan'ny Zoma fa 13 ny volana May teo tokony ho tamin'ny enora sasany ny zandaro iray antsoina hoe Rabe Herpo Noelson noho ny fifandonana ny tranga tany amin'ny commune Andranolava any amin'ny distrika ny Sakara. Dahalo manodidina ny Zatolahy ny rongo basim-borona no fantatra fa nanafika ny ben'ny tanàna ao Andranolava hoy ny loharano vaovao avy amin'ny zandary. Lasan'ireo dahalo ny omby miisa 100 any ben'ny tanàna. Nandritra izany no nifanehitra tamin'ireto andian-dahalo ireto ilay zandary izay maty no tifirin'izy ireo. Avy hatrany dia nandefa mpitandro ny filaminana iraka nanatevin-daharana any an-toerana ny zandary hanampy ny fokon'olona amin'ny fanarahandi sady aka ny vata mangatsiaka n'ilay zandary namoy ny ainy. Nakatona nanomboka ny alarobia lasa teo ary tsy very nisokatra raha tsy amin'ny talata izao ny sekolim-panjakana CEG iray any Mananaravaratra. Araka ny fanazavana avy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia nitrangana aretina fahafa tao amin'ny sekoly nanomboka ny alatsinainy 7 volana May lasa teo. Ahin'ny ray aman-dreny ilay aretina antsoina hoe Ambalavelona no mahazo ny mpianatra. Hatramin'ny alarobia faraka 12 volana May teo, fotoana nampetona ny fampianarana dia mpianatra miisa 10 ao amin'ny kilasy 2/3e manotratra an'ity aretina hafahafa ity. Vehivavy avokoa ny 7 amin'izy ireo. Mitovy hatrany ny fisehon'ny aretina hoy ny mpanabe ao amin'ny sekoly. Malemy tampoka, torana ary mihinjitra ireo ankizy mihetsika aretina. Niditra antsehatra tamin'izao zavantranga izao ny mpivavaka mpandroka devoly avy ao amin'ny fiangonana iray any Mananaravaratra. Efa nivory kosa ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo tompona andraikitra ao anivon'ny sekoly mba hikarohana vahaolana amerenana amin'ny laony ny fampianarana ao anatin'ny fotoana fohy. Mitokona ny tompony omby sy ireo tatsapy-ompy any Antsalova noho ny firongatry ny asan-dahalo. Miantso ny ampetona ny asa ao amin'ny tsenan'omby any Tsiromandida izy ireo. Mampiseho ny heriny mantsy ary miantso ny fahefa-panjakana ny dahalo any Antsalova. Ny dahalo indray no tao manao ny lalànany any an-toerana araka ny fitarainan'ireo tompon'omby. Taorian'ny fanafiana nahaverezana omby 700 dia mbola sahin'ireo dahalo ny nandefa hafatra mitaky vola 20 tapitrisa ariary amin'ireo tompon'omby voaroba. Hoy ny vaovao ho tamby ny famerenana amin'ny tompon'ireo omby norbaina. Raha iverenana dia omby nentina avy any Antsalova saika hamonjy tsena any Tsironimandida ireto omby miisa 700 voaroba ny dahalo ireto. Tao amin'ny tanàna Betsipolitra any Akavandra no nisehon'ny fanafihana. Niverina ary nanao fitokonana tany anoloan'ny Brown District any Antsalova ireo tompon'omby taorian'izany. Tsy mbola miato ny fitokonana hatramin'izao hoy ny loharano-baovao ary mitaona ireo namany any Tsironimandida hanatevin-daharana ny fitokonana izy ireo. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ireo tompon'omby indrindra mahakasika ny tanàna antsoina hoe Itondy sy Betsipolitra izay voalaza fa tena fieren'ireo dahalo. Anisan'ny fitakiana efa nataon'izy ireo ny andefasana miaramila sy helikoptera hanampy amin'ny fanarahandi any an-toerana.